Setry ny fambolena indray kosa tsy mahasehaka ny filana ny vokabary eto Madagasikara, hoy ny ministra ny fambolena sy ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra Andriamato Ravatomanga Roland isan'ny fiaraha-miasa akaiky eo amin'ny fitondrana malagasy ry zareo Vietnamiana entina hikaroham-bahaolana manoloana izany. Mamokatra vary hatramin'ny 4 taona isan-taona Madagasikara. Na dia izany aza, mbola tsy ampy ho an'ny filana anatiny izany ka voatery manafatra vary milanja ray hetsy hatramin'ny 3 taona isan-taona isika. Ny fampiroboroboana ny sehatry ny fambolem-bary, io ny zavain-dohan'ny resaka nandritra ny fihaonan'Andriamato Ravatomanga Roland, ministry ny fambolena sy ny fampandrosoana ny ambanivohitra sy Andriamato Nguyen Van Trong, masivoan'ny Vietnam izay nanao fitsidiana ara-panajana han'Andriamato ministra. Amin'izao fotoana izy dia lasa izy ny mpanondrana vary matanjaka indrindra eran-tany faharoa aorianan'ny Inde. Milaza zany fa tena lasa lavitra izy na vita dingana goavana eo amin'ny lafin'ny fambolem-bary ka noresahanay teo ary tena nikeny ankitsy-po mihitsy no hoe tsara ho iaho ary iriko raha verina fiaraha-miasa amin'ny Vietnam sy Madagasikara satria araky ny tantara ho an'ireo zay niaina zany dia tany amin'ny taona 80 tany dia nisy manampahaizana na tsotsika hoe expert vietnamien maromaro ny asa ny araky ta Madagasikara tamin'ny fotoan'androny. Da teoriana dia mbola mitoy ihany zany nefa nianangatsika tsikelikely no ny antony maro everika fa amin'izao fotoana anarenantsika ny firenena zao taorianany crise goavana ny ainatsika dia rarany sitsiny raha firenena manana traikefa momba ny volovary ohatra ny Vietnam no irahantsika miasa. Napetraka ho laharam-pameana ao anatin'ny politika ministeran'ny fambolena ny fampiroboroboana ny sehatry ny fambolem-bary. Fa mitady ny lalana rehetra entitsika mivoatra aingana dia aingana manao dingana avo dia avo sy lehibe goavana eo amin'ny lafin'ny fambolena indrindra ny fambolem-bary satria mampalahelo ary tsy rariny raha hoe firenena mpamboly vary ary mpihinam-bary ohatra Madagasikara mbola manafatra vary mino tanteraka fa ato anatin'ny fotoana fohy amin'ny taona ho avy dia ho hafa ny fahitantsika ny fambolem-bary, ho hafa ny fomba famikarantsika vary. Tsy milaza mihitsy zany hoe hiala amin'ny teknika izay efa mahazatra antsika tsika fa tsy maintsy hatsaraina ary ampidirina ny teknika hafa dia ampifandraisana tsy ampifaminona reo satria izay ihany no ahafahantsika manavitra amin'ny firenena aingana sy amin'ny fomba mety sy tena tsara. Fa nohatra amin'ny fampandrosoana ny fambolena ho an'ny Madagasikara ho iatrany Andriamato ministra Ravatomanga Roland. Araky ny vina 524 tokoa dia tokony ho sompotry ny ranomasimbe indianina isika.